Salam, sitraka Rakoto Asombola, créatrice ny société Sirakoto. Nanomboka tamin'ny 2017 no nisehatra teo amin'ny stylisme. 2017 no nanaovana ny collection voalohany. Tsy mora ny fitantanana, mila finiavana be da be ny fitantanana ary mila zavatra mipetrapetraka tsara. 3 taona teo no nanomanako ny Sirakoto. Tao anatin'izay niainga tamin'ny fijerena aloha hoe inona le style ilay tiany le mpividy, mbola tsisy nanao. Efa ary manaraka an'izay hoe ahoana ny fomba hivarotana, inona no zavatra kendrena, fond sy ny sisa zay. Nenay moa zany fond personnel no nianganay. De fantelo nametrahana anazy teny amin'ny marché, iza no mpividy, ahoana no atongavana amin'ilay tanjona ao amin'ny business plan. Ao anatin'ny fitantanana misy ny ambony, misy ny ambany. Tena mandalo sedra eny antsefatsefany eny fa mila saina tia karokaroka, mila fianarana foana ary mila finiavana be da be.